ahoana marina ity kriziny asa fanaovan-gazety ity. Maresaka ary mafana ny toetra rahampirenena, indrindra fa manoloana ny olana eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Tafiditra ao anatin'ny ministeran'ny serasera noho ny fitsabahany amin'ny raharaha tokantranony olavitra sy ny tontolony asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. Betsaka tamin'ireo mpaneho hevitra no manomboka mametra-panontaniana amin'izao fotoan'izao hoe inona tokoa moa izany no tena ilana io ministera io. Raha jerena tokoa manko ny rafitra misy eny anivon'ny fanjakana ankehitriny io amin'ny lafin'ny serasera, dia misy ny talen'ny serasera manokana ny fiadidin'ny repoblika. Ankoatra izay, dia manana ny azy ny departementam-panjakana isan-tsokajiny any anatin'ny rafitra rehetra. Tsy vitany hoe efa tsy misy antom-pisiny loatra ilay ministera, fa mbola miampy fanamparam-pahefana ihany koa. Mitazana mantsy, dia toa zary lasa rafitra natao ifehezana ny asa fanaovan-gazety ny ministeran'ny serasera. Efa tsy katry io fomba ratsy io tamin'ny zavanseho tato anatiny eritaona. Natao ho famoretana sy fanaovana antsonjay amin'ny orinasa serasera sy ny mpanao gazety ny fananana ny fahefany ny ministra io. Ohatra kaiky, tao anatin'ny fihibohany dia ireny ny arana hita ireny ny fifehezana ny aino manjery tao anatin'ny réquisition d'office. Tsy nisy na fanampiana sy tohana azon'ireo orinasa serasera ireo, fa terena fotsiny anapaka ny fandarana ao aminy ka mba ho fehotokana no eny ny vahoaka malagasy. Efa hatrany no tazana fa misy jadona mandindona ny asa fanaovan-gazety noho io ministra io. Tsy nisy ny fahalalana mitrandraka vaovao teto, indrindra fa ireo orinasa serasera manohitra fitondrana, fa izay tian'izy ireo tenenina eo ihany no eny ny vahoaka malagasy. Izay orinasa serasera mety tsy afaka mandefa ny fandaharana avy amin'ny fanjakana, dia tratry ny fandrahonana na ny lettre de mise en demeure no rahonana ho saziana sy akatony. Move mba nisy marika fanajana nataon'ny ministra io sy ny departemanta iatsoroany taoriany fataperany amena iny, fa samy miala dia samy vita fotsiny teny, tsy nisy na teny fisaorana aza. Na ireny lalana momba ny serasera ireny, ny tetezana orinasa fanaovan-gazety aza, nasiana fanavakavahana ny orinasan-gazety no tsidiana. Dia hoy ny mpanao gazety manoloana ny zavamisy hoe rehefa nanontany ny filohan'ho lafitra zany tamin'ny fotoan'androny ianao no nanolotra n'lay lalàna teny amin'ny Carleton. Natao isany nanatrika ny fanolorana ny lalàna mihitsy, dia niteny ny filohan'ho lafitra zay raha-rakotinirina tamin'izay fotoan'izay hoe raha mato-ministra tokony tsisy iovy ty zavatra ty zany fa hijanona arak'io atrikasa zay natao tetezana faritra io. Fa rehefa nanontaniako azy le tonga teny aminay dia niteny izy hoe misy fiovany ny rijateny tonga teny aminareo teny anivony teny miara-pirenena. Tsy nanakana anay tsy hanao ady hevitra nefa zany. Fa rehefa atao le fifidianana, resy foana satria zareo roa, rehefa ray sy ray manko fifidianana, na roa sy roa, na telo sy telo, dia mahazo manangatanana ny filohan'ny vomiera. Dia rehefa mitovy io, dia ny filohan'ny vomiera IRD, dia tonga dia mandray sady freedom, tonga dia manaraka an'le amin'ny ministera izy. Ny zavatra mampalahelo zany eo anatin'izy zay hoe mila fandresen-dahatra mafy be natao an'le solombavambahoaka vao manaraka ny eritreritry ny asa fanaovan-gazety, fa ny solombavambahoaka sasany baikon'le antoko, baikon'le rafitra misy anazy sy le hoe izy miara-miasa amin'le ministera, dia zay tian'ny ministera zany no narahana. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Ny tena malasa saina amin'ity zava-miseho ity dia misy ny antsonjay tamin'ny endriny maro samihafa nazon'ny mpanao gazety, na avy amin'ny orinasa serasera sokajiana ho mpanohana fanjakana io, na avy amin'ireo tondroina ho mpanohitra fanjakana. Move mba nijoro sy niaro ny ministera. Ny OJM no nijoro sy nanetsika ny mpanao gazety, nentina nanehoana firaisan-kina eny fa hatreny anivo ny fitsarana. Ny ministra indray aza no sany laza fa tsy mpanao gazety io, fa tsy manana karatra mahamaty-anina. Hatreto izany ministeran'ny serasera izany dia sanatry ny vava natao rafitra ifehezana sy ampiasana ny tontolony asa fanaovan-gazety amin'ny kajikajy politika ny fotsiny. Zary lasa misalovana sy misisika amin'ny raharaha tokantranony mpanao gazety, any ka zary lasa miteraka savorovoro sy fisaraham-bazana eo amin'ny samy mpanao gazety. Hoy mantsy ny fanazavana hoe tiako tsindrina dia hoe tsy misy mahafantatra an'le kandida mpitarika aloha ny akabetsahany. Za tsy tiako tsony le manao an'le hoe akamarony satria efa ataon'ny avaria amin'ny ankila fitenena le sa ny akabetsahany mpanao gazety any amin'ny faritra izay miantso antsika, dia
miteny daholo hoe tsy mahafantatra nyo vehivavy io zay tiako tsindriny ato hoe na isika eto Antananarivo arany a tsy mbola nahita nandre mandeha raha hoe ino nisy Ramatoa Monica fa tonga tamin'ny antso nataon'ny OGM, ino nisy Ramatoa Monica fa tonga tamin'ny hetsika nataona mpanao gazety, na mpanao gazety tanora, na mpanao gazety fanatanjahantena, na mpanao gazety misahana ny fanadihadiana lalina sy ny sisa, mbola tsy nahita ny tavan'izany Ramatoa Monica zany. De tia mpiandohana mbola tsy lany akory Ramatoa Monica, de efa mivadibadikevitra, tsy azo itokisana, tsy azo ametrahana fitokisana, ary na ny olona nangatahany famonjena, nangatahany fanampiana, nangatahany hevitra arany a de lasa vinitra taminy, satria nivadika izy a rehefa aniala teo amin'ny fifampiresahana. Ho tsindriko ihany ty satria tsika manana porofo amin'ny zavatra rehetrarehetra zany a, misy ny feo manamarina an'izany hoe eny ary fa anaika fa tsy hanao fanambarana zao, fa amin'ny alarobia zahay ho avy ao amin'le fitaom-pivavahana karakarainareo a, de ao a no anao a déclaration ilazany tsy andraisana anjara amin'le fifidianana zany, de efa mana foana le fifidianana aloha. Olon-dehibe tsika mifanaiky teo a, tsy fantatra moa zay nahazo anazy tany, efa nitenenina antsika teo fa ny pression misy, izy raha teo matahotra élimination physique ozy izy satria mpilalao basy ry izy mivady, efa malaza be moa rabe lalao tena namoaka an'ireny, de matahotra élimination physique izy, ahoana ny sécurité ako amin'ny asako, ny zanako, ny fiainako sy ny ohatran'izany. De niara-teny teo ny mpanao gazety namana hoe matoa misy ny fifampiresahana ohatr'izao a, de mijoro zahay a, miaro anao zahay a, efa misy ny rafitra rehetra ahafahana miatrika an'izany, fa tsy fantatra moa zay nahazo anazy tany a, ny alina n'iny, fa ny apitso de tena niova tanteraka ny zavatra rehetrarehetra, ary tena mivadika mihitsy le resaka zany mba tsy tanterako zavatra be dehibe eto. Eo indrindra no tsy adinkevitra intsony izay fanazavana izay. Ny ministry ny serasera natao kanirina indray ity no lasa nampivandravandra ny mpanao gazety ankehitriny, ary asehony mihitsy fa izy ny tompompahefana ka izay tiany atao no atao. Ary mazava ny zava-misy fa tiany Ramatoa Ministra ofeheziny ny fahazahoany malagasy vaovao ankalalahana, ny vaovao marina eto amin'ny firenena. Porofon'izany dia mbola ady hevitra hafa sy tena azo lazaina ho sadasada ny nanapahana ny ainao manjery tsy miankina MBS andeha amin'ny bouquet canal satellite mba tsy ho hita any amin'ny faritra. Nolazaina fa nandika lalàna dia mipetraka ny fanontaniana hoe lojika ve zany zava-misy izany, fanapahana tsy ho hitany any amin'ny faritra no vahaolana sy sazy, fa neto andreny vohitra tsy olana fa mandeha soamantsara. Mazava ny kazy fa tsy alalany vahoaka malagasy any amin'ny faritra ny tena zava-misy, fa feo tokana izay lazainy ao anatin'ilay tsy ho tompotrano miono, ka mba ihinana ny vahoaka malagasy amboliny izay lazainy no anton'izany rehetra izany. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe raha mijery ny lalàna fanaovan-gazety isika dia ny fahavalo ny mpanao gazety voalohany ange de ny fanjakana. Nataiza régime manisy, nataiza fanjakana nisy eran-tany, de ny fanaporetana voalohany indrindra ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana amin'ny firenena anankiray diny fanjakana no mitondra azy. Donc raha ny fanjakana indray zany no asainao mitarika an'io de tsisy demokrasia ao amin'ilay firenena anankiray, tsisy ny resaka fahalalan'ny fanaovana gazety eo amin'ny firenena anankiray, satria mandidy mihomana juge parti ny fanjakana zany eo anatrehan'izay. Ny antony de tsotra, amin'ny fanaovan-gazety de misy ny atao hoe ligne éditoriale tsy ho tenenina intsony zany, ity ny zavatra tsy maintsy arahana, ary io a ny patron no mametraka an'io. Zany hoe ny patronao zany ny fanjakana, de ny fanjakana koa enao anotra ny fanjakana, kanefa ny liberté ao anatin'ny fanaovan-gazety zay zavatra be dehibe anao anatiny. Ka izahay zany tsy anaiky an'izay, faharoa tsy afaka hiaro ny mpanao gazety io. Lay candidat tokana zany tsy afaka hiaro ny mpanao gazety. Tsara ho marina moa
fa teraka tamin'ny sabotsy fatelo ny volana oktobra 2024 ny cellule de crise iady amin'izao jadona izao. Midika izany fa ho gidragidra no hitranga ka tsy maintsy ienjandro ny tady. Hoy mantsy ny cellule de crise momba ity raha ity hoe raha pisy raha afaka pisy nge sambola iverinanao gazety any fa nikajy ambony ataon'ny ministera io amatotra anazy any io raha pisy raha afaka pitso. Ary rehefa mijery an'le candidat tokana am'izao a zany de tsotra ny anany etretro hoe zany candidat tokana any zareo zany rehefa ndresaka tamintsika moa izy tao amin'ny ana de eo vao tena mandinika sara iza moa zany ty raha matoa ty nieritreretiko mihitsy hoe mba taizany nahitako azy inona mba ady nataonao an'ty asa fanaova gazety ty nefa izy am'izany resaka amitsika de izy hoe niany zavatra tena ilaiko de misy niady ataotsika fanatsarana an'ty tontolo ty makatsy makary sao de mba tsy le asa fanaova gazety no mamaiky anao fa le asa anankiray ery ambadiky ery de mody any amin'ny asa fanaova gazety anao no manatsaratsara resaka hoe za tena anao an'izao fa raha iny aloha mbola tsy hitako niady nataony tamin'ny asa fanaova gazety za efa elana ze tolona tamin'ny asa fanaova gazety eto saika efa manahitahitako daholo ary za isan'ny tena hoe niady marina nge ny tenin'ny Jesy Rabelalo teo hoe za ireny mpinamany ministre ny serasera zareo ry Mac Alphonse ro Limercia raha iresaka ady fanaova gazety anao tsy matonona zany anarana zany de mandaingy fa rehefa alefanao niady fanaova gazety de misoratra anaty generika daholo reo olona teneniko reo fa tsy nisy monika zany misoratra tao donc tsy androany izy ny andeha amelesona atsika hoe mikasika ny fahalalany asa fanaova gazety tsy retraretra fa ataon'olona bloky ao anatiny io de andeha ikendre le toerana hafaria de ny olona mibarabarainy ao anatin'le za aloha de mametraka hoe ny mety amin'io de foanana aloha fifidianany ataovy mitovy ny rezikin'ny olona zay manetreritra anao za tsy manetreritra anao foloan'olo lafitra tsy mbola ao anatin'ny programma anasako mihitsy zany fa za kosa de vonina iady ho any ny fitoviny ny reziky ho an'ny olona zay manetreritra anao an'izany fa raha ohatra ka ty style itondrandro mamasosy anazy ty mialatsiny fa tsy io no izy ary tena mampalahelo an'ala izy satria ny antony ianao olona niady foana am'izany fahalalany asa fanaova gazety zany miady amin'ny hoe ahoana mba tonga ty asa fanaova gazety mahatonga ianao miady amin'ny fanaova gazety de miady amin'ny fanjakany ianao zay ny dikany zay ny dikany rehefa miady amin'ny ty asa fanaova gazety tsy iady amin'ny Fernancelo iady amin'ny Lola Rasomaharo tsy iady amin'ny Nicolas Rabemanjara tsy zany mihitsy niady amin'ny asa fanaova gazety fa matoa anao iady ady fanaova gazety fahalalany asa fanaova gazety de voalohany le fanjakana mitondra amin'iny fotoana iny zany no manelingelina ny asa fanaova gazety fa raha ohatra ka tsy misy zay tsisy mpanao gazety iady amin'ny fahalalany asa fanaova gazety zany vao malalaka io fa matoa zany mitsangana mpanao gazety na tamin'ny taona firy de satria misy teritery ao zay itsapa amin'ny mpanao gazety de zay ary ny mahagaga fa rehefa mpanao gazety ny tonga amin'ny ministera de ohatra ninana vao manadino daholo izy mianakavy nizanizy io ka hoe mpanao gazety tonga atao am'izany ministera serasera zany fa tsy zavatra mahafinaritra anazy io ohatra ny manenjika mpanao gazety rehefa mahazo an'io toerana io zay mahatonga ana amin'ny teny raha mba misy olona akaiky ny tena ny arina any mitondra zavatra mba hangatahako voalohany de foan'ny ministera ny serasera tsy hipetraka amin'ny raharaha fanaovan-gazety any ity raharaha ity raha tombanana sy vinavinaina ny enanivo ny sehatra samihafa izay efa manomboka manangambovina ihany koa ankehitriny niady ny fanamparampahefana teo aloha nataon'ny fanjakana momba ny tsindry toy izao ity ramatoa ministra ity teo aloha ka esaka manafiko fotsiny ny fahafantarana ny lisitra tokana ovidina ho braony ho lafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OJM no tena nampiselatra ny zavadrehetra lisitra tokana tariny tompon'andraikitra ny fampalalam-baovao ao amin'ny radio nasionaly na ny RNM izay efa mazava tsara fa eo ambany fiahiny ministerany serasera nilaza fa anao atsakany sy andavany ny asany sy amerina ny asiny sy ny toerany asa fanaova gazety ny lisitra tariny ramatoa Monica ao amin'ny RNM aoka tsy hifamitaka kosa hoy ny cellule de crise ivondrona ny mpanao gazety maro izay tsy manaiky ny tsindry bokotra sy ny letrezana tadiaviny ministera atao tsy kilalaonjaza na sanatria fa nanan'olo tokana ny asa fanaova gazety fa fiainam-pirenena ary andry raha lehibe amin'ny fametrana demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena manomboka mitombo isa ireo mpanao gazety sy ny mpikambana mpanao gazety mahatsapa ny zavamisy sy ny efipetsy hiatraika amin'ny fiainam-bahoaka izay apetraky ny ministra ny serasera
amin'izao fa voazana mahazo ny mpanao gazety izao. Tsikatra jadona tanteraka ny zava-misy, tsapa ihany anefa fa maika sidodina ny minisitra satria angamba maika anendry ny olona ao amin'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny genie, dia atao fotsiny izay alany ny Brown UGM, na iza tsy faly na iza tezitra. Ny tsy fantatra mazavatra eto dia ny hoe ahoana marina ny hevitry ny ministry ny serasera Lalatina Rakotonazavy, izay mahafantatra tsara ny tontolo ny asa fanaovan-gazety satria izy dia anisan'ireo ntolona ho an'ny fanajana ny asy ny mpanao gazety sy ny fanajana ny fahafahana maleo hevitra. Saingy rehefa nazo toerana izy dia atao manadino ny fahiny ary tsy mahatadidy intsony ireo fomba fanao tsinety na solafaka ny teo aloha. Didijadona foana izany no arangaranga tato anatiny rotona izay. Fa ahoana marine? Ahoana marine?